qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse sa bénédiction, et une bénédiction en abondance. Chers amis, soyez tous les bienvenus. Ce grand culte organisé par la FMA, où il y a plusieurs événements, comme la consécration du nouveau bureau synodal, charte des membres de l'ORDM, le départ à la retraite du révérend Dr Jean Rapalter et de son épouse, et aussi pour nous, le culte d'ouverture, la célébration de l'anniversaire de notre Église. Pour cet événement, nous souhaitons la bienvenue à notre président, le président de la Fédération protestante de France, qui honore par sa présence ce culte, le pasteur François Claret-Oli. Merci pasteur, c'est lui qui va nous apporter le message et en même temps il va aussi participer pour la consécration du nouveau président synodal de la FPM. Nous souhaitons aussi la bienvenue à toutes les églises qui sont présentes, les églises catholiques, membres de la FFKM, les églises anglicanes et tous les invités. Et vous tous, frères et sœurs en Christ, qui sont venus de tout cœur pour célébrer ce culte. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Iroso amin'ny fampivavahana fideranan'Andriamanitra isika rehefa manderaka izay fiaravana fo izay marika ny fandraisana antsika azadinoana fa ny teny any no nataoko fandraisana antsika fa Andriamanitra no mandray antsika eto amin'ity toerana ity ka aoka atsiaro zany fifaliana ao amin'ny tombo zany isika menakavy. Iara-mitsangana isika hideran'Andriamanitra ankalaza azy amin'ny fiderana amin'ny alalan'ny salamo fahasivy amin'ny telopolo. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy vetesy mitarika, ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo ary ny andiny faharoambinifolo ataon'ny dalobe. Amin'ny tika telopolo no izy tika raha ohatra tsy mitovy amin'izay ny anonareo zany dia manaraka izay vakina ianareo. Andeha isika anatona amin'ny tompo ka hiara-mankalaza sy hanome voninahitra azy miaraka amin'ny salamo izay voalahatra anio ka miara-manono isika no tandremako ny fitondran-tenako mba tsy hanota amin'ny teniko aho. Ataoko toy ny tampona ny vavako raha mbola eo anatrehako ny olon-dratsy. Koa tena nangina mihitsy aho nandevilevon'ny fompo tato anatiko toy ny diran'ny afo ny eritreritro ka tamin'ny farany aho nateny hoe Tompo, mpahafantaro aho raha oviana ny farana ny fiainako ary hafiriana sisa no havelomako. Aoka ho fantatro fa mielina aho ary ankehitriny Tompo, inona no azoko andrasana? Ianao ihany no antenaiko, afao amin'izay rehetra mpamarika aho. Azavela ho fanakoran'ireo adala, koa mangina aho ary tsy milovava satria ianao no nahatonga izao. Raha manitsy ny olona ianao ka manapay azy no mielina dia manimba izay mamy indrindra toy ny zavatra ranony falalao. Eny tokoa fa ny olona rehetra dia toa tsy ho drivotra mandalo. Amen. Ny hira fahelina amby roapolo sy efajato no iraintsika ny andiny voalohany sy ny faharoa. Nanatona anao. Yeah.
fotoa aza izay nomena voninahitra fa ianao irery. Sotranao zay no amin'ny tombo-pahasoavana lehibe iaina amin'ny FPMA ity, ary ijoroany vavolombelona amin'ny fiangonana rehetra, amin'ny olona rehetra, fa Andriamanitra velona tokoa no mitantana ny fiangonana. Sarobidy zao no sotranao zay fa avelanao mandalo foana ty fotoana ity, indrindra amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaranao noho ny fankasitrahana ny mpanomponao zay niasa ela nandany fotoana ary nanolotra ny soa rehetra zay niaina ny fiangonanao. Sotranao fa ny zanakao sy ny asa ny tananao dia adidinao ihany. Velom-pisaorana anao zay toy. Sotranao fa notehirizinao ity FPMA ity nandritra izay 80 taona izay, ary asianao mibanjina no avy. Ampianaro zay tompo, atsiaro izay anisan'ny andro iainanay anananay fohendry. Dia mamindrafo, mamela heloka noho ny tsy fahatanteranay, noho ny tsy fahatanteran'ny fiangonanao izay naitsoinao hitony ny filazany tsaranao aty amin'ity firenena izay niantsonao anay ity. Sotranao ny amin'ireo olona marobe izay tonga ary manavao ny fanoloran-tenany, anompo anao sy hoti anao amin'ny fo rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny fanahy rehetra, amin'ny hery rehetra. Engane zao fanompoam-pivavahanao fanomeza am-boninahitra ny anaranao zao tompo, hotahinao feno amin'ny fanatrehanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no manizany vavaka samy. Amen. Petraka ny fiangonana. Anomana ny fomam-panahintsika isika indray ny teny ao amin'ny soratra masina, ny hira rehefa namangetaeta no ilaintsika fa 320 sy 900. Tsy feo amin'ny hira fa 900.
misaotranao zahay satria nomenao indray ty fotoana ity ahafahanay andre ny teninao zay fiainanao anay, teninao zay sakafo fanahy hoentina indray miatrika ny andidi sy andraikitra maro samihafa zay hiamosonao anay. Dia nomeo anay ny fanainao masina mba anazava ny sainay, anazava ny fonay, mba hatakaranay zay tianao amarimarina ny amin'izany teninao izany. Dia mitenena tompo fa vonona mihaino anao ireo torovahoakanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Amaky ny testamenta taloha isika riavana fihavanana taloha. Izany dia hitantsika ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany toko fa 5:7 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia toizantsika ao amin'ny andinin'ny faha-4:20 ka hatramin'ny faha-6:20. Nous allons lire l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49 versets 1 à 4 et au verset 14 à 16. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mihaino ahy ry nosy ary atonilany ny sofinareo ry firenena lavitra. Ny tompo efa niantso ahy hatrany am-boka, hatry ny fony aho mbola tao an-kiboniny no efa nankalazay ny anarana. Ary natao tahaka nisy sabatra maranitra ny vavaka, tao amin'ny ariky ny tanana no nanafenany ahy, ary natao ny zana-tsipika voalambolambo tsara aho, teo amin'ny tranony zana-tsipikany no nanafenany ahy. Ary izy tamiko, mpanompoko ianao ry Israely, izay entiko mampiseho ny voninahitro. Fa io kosa foana ny misasarako, zava-poana ny sy tsinitsinina no nandaniko ny heriko, kanefa ny tompo ny rary ny tokony ho ahy, ary ny valy ny asako dia ao amin'Andriamanitra. Fa hoy Ziona Jehova efa nahafoy ahy, ary ny tompoko efa nanadino ahy. Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloko ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Indro efa vitako tombo-kafatsy eo am-pelantanako ianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Dia amin'ny izintsika mankina ny tenin'Andriamanitra izany hitantsika amin'ny epistily soatan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 5 ka 9:20 ka hatramin'ny 20 farany. Toy izao ny taky-teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidirany fahafatesana ka nahakisatra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa namorota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia misy ota raha tsy misy lalàna. Nefa ny fahafatesana nanjaka tamin'ny Abrahama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanontany Adama aza izay tamindin'ilay ho avy. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoana ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, mahaka ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray, dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataon'ny anankiray no misehoan'ny fitsarana fanehoana,
fa noho ny fahadisoana maro kosa nosehoany ny fanomezam-pahasoavana ny fahamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho nataon'ny anankiray, mahaka izay mahazo ny aben'ny fahasoavana sy ny fanomezana ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy. Koa tahaka nahatongava ny fanameloana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray, nahatongava ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, no fanaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahana ny anankiray. Ary ny lalàna dia niditra koa ahabe ny fahadisoana, nefa teo amin'izay nihabiaza ny ota nioarana ny fahasoavana lavitra. Fa ho tahaka manjaka ny ota tao ny fahafatesana, manjaka ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miara-mitsangana isika amaky sy haino ny vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly misoratany Jaona toko faha 7. Vakitsika manomboka amin'ny 13 ho faranana amin'ny 1. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namadika nanao tamin'ny hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teny izy, ary ny raiko ho ty azy ary ankao aminy izahay ka honina ao aminy. Izay tsy ty ahy dia tsy mitandrina ny teny, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay nanimaka. Izany ny teny zany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpanamatra dia ny fanahy masina izay iray amin'ny anarako, izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra ary ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo aza malahelo na matahotra vonareo. Efa renareo fa izaho nilaza taminareo hoe andeha nefa ho avy aminareo indray. Raha ty ahy ianareo dia ho faly satria mankany amin'ny ray aho, fa ny ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrinany izao tontolo izao nefa tsy manana na inona atoaniko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny raiky ary araka izay nandindiny ray ahy dia izany no atao. Mitsangana andeha isika hiary eto. Ray masina.
Après le cantique numéro 460, le premier et le troisième strophe, nous invitons le président de la Fédération protestante de France à prendre la parole pour la prédication. Je vous invite à vous lever pour le chant Ariu Nitau Chao.